Fanamby antsika rehetra any an-tokantrano indray eto amin'ny fandarana mafilotra izay ranao eto amin'ny MBS. Manasa anao naraka ny fandarana hatramin'ny farany. Miarahaba ny chef Marus. Miarahaba ny voary dia miarahaba antsika rehetra ny tokantrano mijery ny MBS ny fandarana mafilotra isaky ny am'firmo maraina. Amin'ny enina sazany. Sasa maraina ny best-of ny nady amin'ray zadino ny best-of zany dia le izay tsara indrindra anatin'ny semaine iny naverinay rehefa nady. Sakafo androany dia ao anatin'ny SMS grillade indray no ataontsika. Anao grillade tsika inona ary zavatra tsika amin'izany voary voalohany indrindra dia mitsika nofon-kena dia mitsika tongolo gasy tongolo oignon sakamalao dia mitsika ny germe de soja kotomila tongolo maitso aloha zany falatsika fa ny grillade ataontsika andrany dia amin'ny fomba japonais teriyaki beef izy amin'ny japonais zay no soatanao teriyaki beef dia ireo ny zavatra tina siramamy sauce soja huile dia ny grillade ty fatany eo amin'ny azerikany misy azy ao ambony lo avarado avarado vitany total azo anaovana barbecue izy misy soratra hoe barbecue dia ataontsika barbecue ny anankiray fotsiny voary ny hena zany raha anao grillade anao androany dia ny omaly dia efa vidina ny hena dia avela mipetraka fotsiny amin'ny toerana mangatsiaka mba hitsika daholo ny ranony rehetra zany hoe viande rassis zany izy amin'izay. Raha tsy atao anaty toerana mangatsiaka ve ohatra dia atao ahoana? Afaka ohatra hoe apetraka eo ambony vilia fotsiny ve? Ambony vilia amin'ny toerana mangatsiatsika. Izay no zavatra ataontsika androany dia isaky kelintsika dia hiditra amin'ny fikarakarana amin'izay. Dao ary. Fandarana mafilotra eto amin'ny MBS. Isan'andro amin'ny enina sasany maraina. Azadiny ny best-of isan-kalahady amin'ny ray ora tolakandro. Miaraka amin'ny chef Marus. Rehefa vita ary ny seny kely dia andeha indray jerentsika hoe amin'ny fomba ahoana indray ary ny anaovan'ny chef an'ireto sakafo grillade. Alors raha mafana antsika ampampirantsika le germe de soja alefatsika ny ito moa zany germe de soja. Iny le germe de soja iny. Dia asitsika rano. Rano eo amin'ny firy kaopy eo. Fampitrana ny germe de soja fotsiny zany fa tsy mila hoe kelikely fotsiny zany. ny ataontsika io ny rano efa eo saroantsika rano mba hampainga anazy Indray le izy mangotraka zany. ity ny germe de soja any atsehany nareo dia fiany be dia be nisy ity zany hoe laingo soja laingo soja ity zany ny germe de soja saositsika ity io izy io ampangotrantsika iny avy eo eo amin'ny afrino indray mampangotraka an'io. Rehefa mangotraka ny rano dia eo amin'ny 10 minutes ihany izy dia vita. Dia alaitsika lay amin'ny nofon-kena rangisitsika kely ny antsy voilà alaitsika ity filatsika ato dia ataontsika tranche ohatran'izao manifinify. Tranche ataontsika manifinify ohatran'izao mahanitra zany zany tranche manify kely mihitsy zany ny atao eto fa amin'le tranche amin'le atolony zany fa ao tsy vidina hoe eo amin'ny atsasaky centimetre eo zany ny aminaray ataontsika ao anatin'ny lovia anankiray io inona mampiasaitsika marotsika tongolo gasy io mila fatra amin'ny vele tongolo gasy tsara karaky raha ohatra zao hena 250 grammes dia tongolo gasy eo amin'ny lasiny 10 eo amin'ny lasiny 10 eo afaka rapena tongolo gasy rapena na totono izy raha ohatra ka hoe dia marotsika sakamalao dia ny sakamalao indray atao ahoana kikisana ihany koa ao anatiny ao daholo to dia afangaro zany izy roa afangaro ao daholo afaka atao betsabetsaka ve le tongolo gasy raha ohatra hoe le falasan'ny rôti an'iny foana ndray avy eo dia tsy mety dia makitsika tongolo oignon tapany ihany ny ilaina tongolo oignon tapany ihany sa tsy ilaina akory ary le tapany tsy lany akory ny ary ty dia
to dia afangaro ao anatin'le hena daholo zany. Dia makitsika poivre kely fotsiny a. Makitsika à 4 épices a kely fotsiny a. Teto zany ilaina tamin'le poivre une cuillère à soupe. Une cuillère à café azafady. Dia maka siramamy a in-efatra ny sotro kely. Tsy nasiana sira zany izy teto. Dia sauce soja, misy sauce soja. Dia sotro lehibe. Efa mangotraka le rano angamba. Dia fangotratsika 10 minitra le germe de soja ao anaty rano. Tsisy sira, tsisy ninona. Tsy asiana ninina mihitsy zany, juste hoe rano fotsiny dia le germe de soja. 10 minitra fotsiny. Io ve tsy atahorana hoe hiboledaka na hipotika? Tsy hiboledaka. Dia ataon'ny fangaro ao tsika. Fangaro tsara amin'izay ity. Dia makatsika menaka tokony indroa sotro. Indroa sotro lehibe. Sotro fihinanana. Dia afangaro tsara. Ny ilaina tamin'io zany a sauce soja. Dia 4 épices. Dia 4 épices. Dia poivre dia siramamy. Tsy nasiana sira mihitsy zany izy teo. Le sauce soja dark. Zay mahavita soja, sauce soja dia le dark le matevina be. Dia misy an'le mandranoka reny. Reny zany light. Ty dark. Petrakatsika aloha ty. Dia rehefa zay a dia alaitsika ny tongolo maitso a sy ny kotomila ty a. Misy ohatran'ny tongolo hafahafa. Ty a tetehany madinika kely mihitsy. Tetehany madinika kely a. Iza kosa analan'ilay a germe de soja efa mangotraka. Asoroko le germe de soja ataoko anaty lovia. Manaraka tsara nareo any an-trano any a. Atao daholo ve izy rehetra rehetra? Atsasany any ka. Dia rehefa zay a dia maka vinaigre tokony iray sotro a ataoko anatin'ny germe soja. Dia maka sira kely miray tsongo. Tsy tena ilaina zany ny sira teto. Ty atao aloha mila sira. Dia afangaroko tsara ty a. Voilà. Zay ifampy zay voary a. Dia ataontsika barbecue a. Lay a vatana. Dia makitsika gris anankiray a. Ataontsika eo. Maka gris anankiray tsika atao akeo. Azontsika atao zany Ary raha le gris vy reny misy an'le vy eny amin'ny faritra eny. Mety koa. Azontsika atao ohatra tsy tiantsika ho madio loatra izy a. Manao système D kely a. Ampiakarina kely ohatran'izao. Mila atao mamay be zany le afo. Mila atao afo. Fa dia barbecue no soratra eo a. Iny zany ny température amin'ny barbecue. Tsy afaka ampidiana dia tsy afaka ampiakarina. Azonao dia azonao ampiakarina kely ty. Voilà. Dia alaitsika amin'izay a lay a hena. Dia tsy nasiana menaka zany le gris. tsisy menaka zany izy io. Sy a eo ambonin'le plaque céramique a. Afaka atao amin'ny andro fety zany. Raha ohatra ny hoe te hiova kely amin'ny mahazatra dia afaka atao amin'ny andro fety. Voilà. Apetrako ty saosy ty falaiko avy eo a. Rehefa zay a dia afangaroko kely ny atsasako ty a amin'ilay germe de soja. Germe de soja. Kely fotsiny zany ilaina tamin'le zava-maitso. Tsy fitimbolayko amin'ny farany eo avy eo. Dia rehefa zay a atoko aketo ty a. Dia maka vilia tsika
dia avadikitsika indray aloha tsy atao masaka be loatra. Teo amin'ny 5 minutes teo zany zay vao navita namadika an'ity grillade tsika ty. Eo amin'ny 3 minitra eo zany. 3 minitra ny fasy anankiray. Fasy anankiray. Le siramamy ty ve afaka soloina tantely? Tena mety. Hevitra tsara sady mahomby. Voilà. Dia mila ravitra salady anaky 5 a. Anaky 3 zay. Alaiko le ravitra salady 5 io a dia tetehako en chiffonnade. Ny atao chiffonnade amin'izany tetehana lehibe ohatran'izao. Voilà. Dia alaiko indray le anaky 3 nivoary ity a dia ataoko a ohatran'izao. Chiffonnade. Chiffonnade moa izy teo? Dia alaiko a ilay a germe de soja dia ataoko a eo amboniny eo. Sira kely fotsiny moa zany nasiana tamin'ity fa tsy mila nasiana épice. Sira kely dia vinaigre. Vinaigre firy sotro moa izy teo? Iray sotro. Asoroko aloha ty voary a. Nomboka maneso tsika ato a. Tsy mihinana fa ato zany tsika zany zao ato amin'ny lakozia tsika zao fa tsy aiza. Dia alaiko ty saosy ty a dia nisy an'le hena teo. Dia ataoko eo amin'ilay le germe de soja. Germe de soja. Asoroko indray asorona ilay ty. Vadiko farany a. Avadiky impiry zany izy ty. Sa arakaraky ny Indroa ihany zany mivadika. indroa par face. Oui. Sao. Tsy atao masaka be a. Dia mila voatabia anankiray. Dia atao an'indray ny tetika. Zay azo a tsy hevitra ny setroko a. Nareo any an-trano zany zao dia miadakadana mihitsy a. Rehefa avy ny sainy kely tsika dia andao hijery ny fomba fanaovana présentation le grillade indray. Sady efa niala kely ny setroka teo asika matsika teo a. Dia alaiko amin'izay a nay a le grillade zany tsy atao masaka be eo a. Teriyaki beef 3 minutes moa izy teo. 3 minutes avy ny fasiny. 3 minutes chacun zany. Ho an'olona anankienina zany ty grillade. Narery ty a. Dia alaiko le ambina tongolo maitso sy anakiny a. Dia vita ny teriyaki beef. Zay ny fandaharantsika androany voary a. Dia manasana zay amafanao grillade a. Na ohatra akoho ary dia ohatran'iny koa ny macération a na ny épice miaraka aminy a. Fa tsara be mihitsy a. Dia misaotra anao nahaka mafilotra. Misaotra antsika rehetrarehetra lahatra hatramin'ny farany a mametraka anao amin'ny fotoana manaraka indray. Misaotra tompoko. Veloma.